miaino amin'ny fiainam-baovao, miaino amin'ny fiainam-baovao. Fandaharana manokana izay arahinao eto amin'ny FITSOFANA TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Manona ny fihitanan'i Jesosy tompo aminao sy ny ankonanao ary Jehovah Andriamanitra ny Israely anisy antsika rehetra izay mihaino amin'ity anio ity. Apostoly Andreas no miaraka amintsika eto ao anatin'izao fampianarana manokana izao. Androantsika dia ampianatra mahakasika ny fetin'ny fitsofana trompetra. Ho fantarintsika androany zany hoe inona no fiatraikany zany hoe fitsofana trompetra zany, satria betsaka amintsika no manontany ny anatin'ny tokantrano hoe mba inona ary ny tena dikan'izany hoe itsofana trompetra zany, inona ny fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay manatanteraka izany. Dia izay indrindra no fantarintsika eto amin'ity androany ity hoe rehefa maneno ary ny trompetra, inona ny zavatra mitranga ao anatin'izany fampanenoana ny trompetra izany. Alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny fampianarana nefa dia hivavaka isika ametraka ny fotoana eo ambela tanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mbola afaka mitory ny teninao eto ny mpanompo-kelinao androany. Magataka ny famindraponao amin'izao fotoana izao tompo, aniraka ny fanainao masina ampiteny eto androany mba ho fiainana ho an'ny olona rehetra izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity. Mino aho fa miasa eto ianao androany ary maneho ny voninahitrao aminay tsirairay avy tompo malalo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra tompo. Amen. Ijerentsika ny amin'ny bokin'ny Nomery toko 7:20 no vakiantsika. Nomery toko 7:20 vakiana manomboka ny 1:1. Nomery toko 7:20 manomboka ny 1:1 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta. Ary amin'ny andro voalohany amin'ny volana fafito dia isy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory ho andro fitsofana trompetra ho anareo zany. Ary izao no atero ho fanatitra dorana na ho anitra kasitrahana ho an'i Jehovah vatotrombilahy iray sy ondrilahy iray ary zanak'ondry fito izay iray taona avy sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto voaro dililo no ho fanatitra ho anina momba azy. 3 amin'ny isa mbatotrombilahy iray, 2 amin'ny isan'ondrilahy iray, ary 4 amin'ny isan'ny zanak'ondry dia ny zanak'ondry fito, ary ny osila izay ho fanatitra noho ny ota anaovana fanavotana ho anareo, ho fanampiny ny fanatitra dorana noho ny voaloam-bolana sy ny fanatitra hoanina momba azy, ary ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hoanina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy araka ny fanaony, ho anitra kasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Amen. Eto zany zao tsika dia mampianatra ny baiboly mahakasika ny andro fitsofana trompetra mba hanavahantsika anazy tsara ny amin'ireny hoe fotoana mety hoe misy olona manao karazana fety ohatra na karazana spectacle ohatra, dia misy olona mety mitsoka trompetra tampoka ao anatin'izay spectacle izay dia inona raha zany mety mampiavaka ny trompetra tsotsofina fotsiny eny an-dalana.
na hoe ny trompetra tsotsofina fotsiny eny amina fety maro isan-karazana eny sy le tena hoe fitsofana trompetra ara-baiboly. Voalohany indrindra aloha zany dia miresaka mahakasika fotoantsika satria ny baiboly dia mampianatra hoe amin'ny andro voalohany amin'ny volana fafito izy dia hisy fivoriana masina ho anareo aza manao tao zavatra akory ho andro fitsofana trompetra ho anareo. Zany hoe ny andro voalohany amin'ny volana fafito na ny voalohambolana ny volana fafito dia io zany efa voatokan'Andriamanitra mihitsy hoe andro fitsofa trompetra ho anareo ny voalazan'ny baiboly. Zany hoe raha rapitso zany ilay olona eny an-dalana mitsoka trompetra tsy tafiditra ao anatin'ilay ara-baiboly zany. Raha ohatra zany izy ka eny amina fetifety eny mitsoka trompetra na mitsotsoka sodina sy ny karazana eny tsy tafiditra amin'ilay ara-baiboly tsy mataitra n'Andriamanitra zany. Fa rehefa voatendry ilay fotoana izay Andriamanitra mihitsy nametraka an'ity fety fahadimy ao anatin'ny fotoam-pivavahana voatendry ny Jehovah voalaza ny Levitikosy 7:20 ty Andriamanitra mihitsy nametraka an'io hoe ny andro voalohany amin'ny volana fafito izay amin'ny sabotsy ho avy zao na ny sabata ho avy zao 7 ny volana aogositra izay andro voalohany amin'ny volana fafito izay dia io zany ny fotoana ifanomen'Andriamanitra hoe niza mitsoka trompetra amin'io fotoana io dia ho araka ny sitrapon'Andriamanitra manaraka fenitra izay misy fepetra nefa ny fitsofana trompetra. Ny olona mitsoka trompetra zany tsy maintsy mipisorona aloha zany mitsoka trompetra taranaky levy. Iarona manko taranaky levy. Zay zany le izy. Dia mpisorona no mitsoka an'ilay trompetra olona nanamasy tena tsara. Olona niomana tsara. Olona ampy fifandraisana amin'Andriamanitra tsara zany no afaka andray an'izay andraikitra fitsofana trompetra zay amin'io fotoana io satria itodika ny amin'ny Andriamanitra amin'ny fotoana maneno ny trompetra. Ny numéro 10 dia manazava tsara mihitsy hoe le fitsofana trompetra zany fampivoriana na fampiaingana ny toby. Zay ny tena asan'le izy ny voalosy faharoa. Dia ny fahatelo fanairana an' Jehovah rehefa tojona olana, tojona ady na hoe misy vavalo mampahory dia hoy ny voalaza ny numéro 10:7 ary raha misy ady eo amin'ny tanareo ka andeha ady amin'ny favalo izay mampahory anareo dia hitsoka ireo trompetra reo ho fanairana dia ho tsarovana eo anatrehan'i Jehovah ianareo ka ho vonjena amin'ny favalo izay mampahory anareo. Zavatra anankitelo zay zany ny fiantraikan'ny fitsofana trompetra. Voalohany aloha fampivoriana, faharoa fampiaingana tompotra ifindra toby dia mitsoka le trompetra. Fahatelo fampitodiana an'Andriamanitra ary eo indrindra tsika amin'le hoe fampitodiana an'Andriamanitra, fiantsoana an'Andriamanitra. Isika indray mieritreritra hoe inona ny tena fiasany, inona ny zavatra mitranga, inona ny asa tsy hita maso, inona ny tontolo mifanahy ao anatin'izay hoe trompetra maneno zay hoe narantsika eto zany androany hoe inona marina ny tena resaka ara-panahy ao anatin'ilay hoe feona trompetra maneno. Le tena trompetra ara-baiboly ny resaka eto le trompetra amin'ilay fotoana voatendrin'Andriamanitra amin'ny andro voalohany amin'ny volana fafito ilay resantsika eto fa tsy hoe mitsotsoka etsireo. Misy olona manko mitady vola sady mametraka ohatran'ny satroka kely izy mba mangatangataka fanampiana kely no mitsotsoka mitendritendriran'olo tsy reny le resantsika eto. Fa le fitsofana trompetra amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra ilay voalaza eto hoe ary amin'ny andro voalohany amin'ny volana fafito dia hisy fivoriana masina ho anareo aza manao tao zavatra akory ho andro fitsofa trompetra ho anareo izany. Zany hoe ny andro voalohany amin'ny volana fafito zany tena fotoana voatendry itsofana trompetra. Dia ny numéro 10 efa nanazava teo hoe amin'ny fotoana zany tsofina le trompetra dia taitra Andriamanitra mijery todika eny amin'ilay toerana izay andrenesany an'ilay feona trompetra voalohany indrindra ao alohan'ilay fitodian'Andriamanitra zany misy fahatsiarovana ao aoriana moa fa tsy ao aloha ao aorianan'ny fitodian'Andriamanitra zany misy fahatsiarovana. Zany hoe efa fety fitandremana zanak'Israely tamin'izany fotoana zany efa fantatr'Andriamanitra hoe rehefa tonga indray ny andro voalohany amin'ny volana fafito dia tsy maintsy hitsoka trompetra indray zany zao ny Israely dia efa matsiaro an'izay foana Andriamanitra. Aty aoriana nefa tsy ny Israely intsony, tsy ny Israely irery ihany no manatanteraka ny lefitsika fa manomboka misy taranaka vaovao aty Madagasikara. Dia ny fiangonana kristianina miara-mivavaka manomboka manatanteraka ary efa nanatanteraka amatonany maro. Izany hoe andro ny fitsofana trompetra voalaza ny numéro 7:20 zay. Dia ho tsaroan'Andriamanitra dia ho gaga zany Andriamanitra hoe ay ve misy fiangonana aty amin'ny tany Jentilisa ihany koa manatanteraka ny fetin'ny fitsofana trompetra. Raha hitany Israely zany izy dia tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra ihany koa isika ary za mino fa mety isika izay manatanteraka mihitsy no voata voalohany satria
aty amin'ny taniny zay ntilisake mafy manantanteraka fahamarinana ry avany ny Israely eny lalàna mife azy zany hoe fahamarinana zany tsy misy maloto tafiditra ao amin'ny toby tafiditra ao amin'ny faritra anankiray le faritra masina fa anivelany avokoa ny maloto zany hoe tsy mifampikasokasoka amin'ny maloto zany tsisy biby maloto na sakafo tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra amidy eny an-tsena fa tena madio avokoa ary azonao antoka avokoa ny zavatra amidy rehetra fa aty amintsika tena hoe ondrikely anankiray natao eo ampovoanina ambodizany tsika aty amin'ny tanàna feno fahalotona nefa mbola miezaka manatanteraka ny fahamarinana ihany araka ny tenenin' Jesosy Tompo hoe raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny mpanorandalana sy ny fariseo ny fahamarinana reo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka za mino hoe raha hitodika Andriamanitra amin'io fety ny fitsofana trompetra io isika eto Madagasikara no voatavo voalohany indrindra satria raha jentilisa ary sika miezaka manatanteraka an'izany efa manao ahoana ny asarotra zany fanatanterana ny fahamarinana zany eto amin'ny tanin'ny jentilisa ny olona miara-monina aminao rehetrarehetra olona tsy mino daholo tsy mivavaka ny akamarony tsy mino an'Andriamanitra ny akamarony mafy ny manatanteraka an'izany eto fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tarihan'ny fanemasintsika manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany ka eto zany dia tena hiditra lalintsika ny amin'ity fampianarana ity ijerindray zany tsika hoe inara le tontolo ara-panahy ao anatin'izany hoe fitsofana trompetra zany rehefa maneno ny trompetra dia mitodika Andriamanitra zany dia ho tsaroan'Andriamanitra isika dia farany ho vonjen'Andriamanitra amin'ny fahavalo dia inara ny antony mampitodika an'Andriamanitra rehefa maneno ary le trompetra zay zany ny fanontaniana mipetraka ina ny antony mampitodika an'Andriamanitra mahatonga antsika hoe tsy maintsy hitsoka trompetra tsika rehefa tonga io fotoana io zay efa nazavaiko teto malo hoe akoatra ny vavaka fifadikanina ny alimbavaka sy ireo dingana ara-panahy maro misy fiatraikany daholo reny eo amin'ny fiainantsika sy ny ara-panahintsika fa hafa mihitsy koa ny zavatra vitany zany hoe fety ny fitsofana trompetra na le hoe fitsofana trompetra izany hafa mihitsy ny vitany zany hafa mihitsy ny fiatraikany zany donc izy rehefa tsika kely ny voalazan'ny baiboly eny amin'ny apokalipsy toko 4 apokalipsy toko 4 miaraka mamadika baiboly tsika rehetra anatin'ny tokantrano any zay manaraka ny onjam-peo amin'izay mazava tsara mihitsy ny fampianarana apokalipsy toko 4 manomboka ny andininy voalohany no makitsika azy fakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta ny soramandry ambony milaza manao hoe fideran'ny any an-danitra n'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra andininy voalohany rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana ny vo tany an-danitra ary ilay feo voalohany zay efa reko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty dia asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy ratra zay eo zany tsika eo rehefa afaka zany izy dia hitako fa indro nisy varavarana ny vo avy tany an-danitra ary ilay feo voalohany zay efa reko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko feo tahaka ny an'ny trompetra zany hoe le trompetra rery andry havana malala amin'ny tompo feo miasa ao anatin'ireny raha isika avy ety ambonin'ny tany zany no mitsoka an'le trompetra dia mandefa feo na ohatrany hoe fitarainana na antso any amin'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ilay fitsofana ny trompetra samihafa mihitsy ny vavaka sy ny fitsofana trompetra ny vavaka ny feo ianao mihitsy no miantsoantso sy mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fitsofana trompetra zany karazana feo ara-panahy hafa mihitsy izay ampiasainy ny fiangonana malala ny sitrapon'Andriamanitra tsy ambaratelo tsy misy mahafantatra fa ny fiangonana marina mitory ny fahamarinana ihany ny mahafantatra n'izany tsy ambaratelo zany dia eo ihany dia hijeriny ankilany zany hoe raha feona trompetra avy any an-danitra zany le izy mazava be mihitsy zany ny teny baiboly ambara fa reny le trompetra maneno reny ohatra hoe tonga zao ny fampakarana ny olo-masina misy trompetra maneno pampam dia rehefa maneno io trompetra io dia trompetra ny fahinoantsika azy fa misy feo ny dikan'le feo le trompetra io zany mety miteny Andriamanitra hoe apakaro amin'izay ny olo-masina ohatra izy moa no mahafantatra ny teny tokony ho tenenina amin'izany fotoana zany fa tsy anjarako fa Andriamanitra tompony teny farany izy dia izy no hiteny amin'ny alalan'le trompetra satria tsy feo mivantana no enitsika amin'ny fampakarana ny olo-masina na amin'ny fisehoan'i Jesosy Tompo fanondroana fa feo ana trompetra no eno iny trompetra maneno izy zany feo iny misy feo raha avy any ambony le izy avy any an-danitra dia feo an'Andriamanitra zany ho fanangonana ny olo-masina na ho fahataperana zao tontolo zao raha avy ety amintsika indray zany le feona trompetra no miakatra dia
akoatra ny feo anao zay mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra sy midera mioby de misy feo ara-panahy mihitsy ao anatin'izay hoe fitsofana trompetra izay ary zay no mampiavaka ary havana malala amin'ny tompo ny hoe fitsofana trompetra ara-baiboly sy ny fitsofana trompetra etseroa na sanatr'izany mety misy olona hoe zay koa mba hitsoka trompetra zany amin'ny fotoana io de mitsotsoka eny izy voalohany indrindra aloha zany raha tsy ampy fepetra ianao ny amin'ny fahamasinana ka hitodika Andriamanitra ijeryn'ny fomba fitafin'ny ray fiangonanao de lasa misy olana ndray lasa fitsarana ndray zany zavatra mitranga am'izay fotoana zay satria tsy tateraka le fahamasinanao nefa ianao sanatr'izany anandrakandrana hitsoka an'ilay trompetra amin'ny fotoana voatendry io fa ny azonao atao zany de mandao ny toerana misy anao mihitsy aloha rehefa tonga ny andron'ny fitsofana trompetra na fetin'ny fitsofana trompetra na fahatsiarovana ny amin'ny fitsofana trompetra de makeny amin'ny miaraka amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka de miaraka mitsoka trompetra efa manaraka ny fenitra tsara mihitsy amin'izany fotoana zany ny fahamasinana sy ny fepetra rehetra zay tokony ho tanterahana na ny fanomanana alohan'ny tsofana an'ilay trompetra zany hoe isy feo hafa mihitsy fitarainana sy fiatsonan'Andriamanitra ao amin'ny fitsofantsika trompetra io zay nge tsy ambaratelony io tsika kabagaky hoe inara ny antony itsofan'ny mpisorona trompetra de ohatrany hoe zavatra maneno zany fotsiny ny eno fa isika raha tena manam-ponoana ary mametraka tsara mahafantatra an'le tsy ambaratelon'ny baiboly zany mahakasika an'izany fitsofana trompetra zany tsy anao ambanin'ny zavatra an'izany hoe fitsofana trompetra zany tsika matetika anao rehefa ohatra hoe maneno ny trompetra sabata de varina miresadresaka varina ohatra hoe mitoditodika fotsiny fa tsy fantohanao ilay fotoana fitsofana trompetra fa ao anatin'ny fitsofana trompetra iny zavatra anankitelo no mitranga voalohany aloha taitra Andriamanitra mitodika tsy hoe matory izy kory kafoazina fa manaitra an'Andriamanitra zany hoe misy olona mitandrina an'izany fetin'ny fitsofana trompetra zany ety ambonin'ny tany ety amin'ny tanin'ny gentlisy faharoa tsaroan'Andriamanitra sika ho tsaroan'Andriamanitra amin'io fotoana voatendry fitsofana trompetra io avokoa ny soa nataontsika rehetra ny fiaretanao hatramin'izay ny fafoizanao hatramin'izay ny asa vitanao hatramin'izay ny azakazaka nataonao hatramin'izay raha reradreraka ianao ankehitriny de hoy aminao hoe ho atsangan'Andriamanitra ianao amin'ny fetin'ny fitsofana trompetra io ho tsaroan'Andriamanitra ianao amin'ny fetin'ny fitsofana trompetra io reny fiazakazahantsika rehetrarehetra reny reny fiaretantsika reny atsembohantsika sy ranomasotsika tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fitandremana ny fahamarinana enjehan'ny olona ianao de io ianao fa mbola miroso foana amin'ny fahamarinana misy arasasany roan'ny ankonany fa mbola miroso foana amin'ny fahamarinana de aveo miverina makany an-tokantranony ihany de raisin'le ankonany ihany rehefa aveo misy an'izany amin'ny fiainantsika rehefa tonga ny fotoana ny fitsofana trompetra ohatrao ho tsaroan'Andriamanitra avokoa ny fiaretanao ho tsaroan'Andriamanitra avokoa ny soa vitanao teo anatrehan'Andriamanitra izao anefa tsy maintsy jerevantsika ny ankilany kosa hoe raha nanao ratsy foana renao zany teo aloha tonga ty le fetin'ny fitsofana trompetra de lasa tsy voatery ny soa vitanao ihany koa zany ho tsaroan'Andriamanitra fa ho tsaroana koa lay ratsy vita satria araka ny anarantsika maly hoe rehefa miresaka mahakasika na fahatsiarovantsika na aty ambony tany na any an-danitra tsy maintsy zavatra anankiroa foana no miseho na fahatsiarovana tsara na ny fahatsiarovana ratsy ny zavatra nafaly sy ny zavatra napalahelo ireo zany zavatra tsy maintsy hitranga raha matsapa teny ianao hoe nisy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny sesisesy tao anatin'ny volana maromaro zay de ny azonao atao alohan'ny idirana amin'izany fetin'ny fitsofana trompetra zany manao fibebahana lalina eo anatrehan'Andriamanitra tena mibebaka tena mibebaka amin'ny fonao rehetra ary maneho fiovana ao anatin'ity herinandro ity mandray fanapahan-kevitra miala amin'le fahotana tena zany ny ampirisiako atsika rehetra satria isika mieritreritra hoe tsisy dikan'izany fitsofana trompetra zany manana ny lanjany zany eo anatrehan'Andriamanitra ho tsaroan'Andriamanitra eo daholo zany ny mpanompony rehetra ho tsaroan'Andriamanitra eo daholo mivita batisa rehetra hoe manahoana miroso sa tsy miroso miembotra izy samy mandroso manahoana daholo reny olona rehetrarehetra mbola tsy vita batisa rehetrarehetra reny manahoana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny mpiandraikitra ny olom-bohositra isika mpanompon'Andriamanitra rehetra zay maheno an'ity onjam-peo ty anao ahoana inona mety ho tsaroan'Andriamanitra aminao amin'ity fetin'ny fitsofana trompetra ity zay zany ny fanontaniana mipetraka tsara ve sa ratsy fahatelo ho vonjena amin'ny fahavalo zay mampahory na inona zany endrika fahavalo na olombelona araka mametraka ny tena no fahavalonao ary mampahory anao tsy mila miady aminy ianao amin'ny fotoana io ary manomboka amin'ity masonan'Andriamanitra ty tsy mila miady aminy ianao tsy mila mamaly azy ianao tsy mila manozina azy akory ary ianao tsy mila hoe mandray hazo ianao de midaroka hoe efa tsy zakako tsony fa hoy aminao hoe Andriamanitra mihitsy no hiditra an-tsehatra amonjy anao amin'ny fahavalo zay mampahory anao zay nge ny volazan'ny numéro 7
Ary raha misy ady eo amin'ny taninareo ka andeha ady amin'ny fahavalo zay mampahory anareo ianareo dia hitsoka ny trompetra io fampitairana dia ho tsarova'Andriamanitra ianareo ka ho vonjena amin'ny fahavalo zay mampahory anareo. Trosa ve ny nampahory anao? Aretina ve ny nampahory anao? Tsisina ve ny nampahory anao? Olombelona ve ny mampahory anao? Dia hoy aminao hoe ho vonjen'Andriamanitra amin'izany fampahoriana izany ianao. Ny tena mahafinaritra amin'ity fotoana ity ry havana malalo amin'ny tompo dia izao. Tsy izahay mpanompon'Andriamanitra ny nametraka an'izany fetin'ny fitsofana trompetra zany mazava ho azy. Tsy hoe mpaminano miteny anao fetin'ny fitsofana trompetra tsika amin'ny sabata 7 volana aogositra avy zao, tsy izay ilay izy. Miaraka mitoy ny alahady, tsy izay. Fa Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izany hoe andro voalohany amin'ny volana 7, andro fitsofana trompetra, andro itodian'Andriamanitra amintsika, andro atsiarovana tsika, ary andro amonjen'Andriamanitra tsika amin'ny fahavalo zay mampahory. Za tena milaza aminao zay mahita sy maheno ankehitriny. Ahita raraha amin'Andriamanitra ny olona nampahory anao. Ireo olona mametraka ny tena no fahavalonareo ary miezaka mamotika anao hatramin'ny farany mihitsy, hoy aminao hoe ho vonjen'Andriamanitra amin'ireo fahavalonareo ianao. Ho vonjen'Andriamanitra amin'ny olana mampahory anao ianao. Rehefa endrika zavatra ka mampahory, ohatra hoe areti-po, ory ianao amin'izany, ho afahan'Andriamanitra amin'ny areti-po ianao. Ohatra matsapa ianao misy marary ao anatin'ny kibonao, ory ianao amin'izany, ho afahan'Andriamanitra amin'izany aretin' izany ianao. Betsaka ny ampahoriana tension, betsaka ny ampahoriana asthme, betsaka ny ampahoriana aretina amin'ny taiza, betsaka ny ampahoriana misy devolo miseho mampitahotra azy foana amin'ny alina. Betsaka ny ampahoriana rehefa mba mitoejaza izy na bevoka ho ny filazantsika azy, dia tena ory ao anatin'izany fitondrana voaka izany. Fa hoy aho aminao manomboka amin'io fetin'ny fitsofana trompetra io, ho vonjen'Andriamanitra amin'izany fampahoriana izany ianao. Mila atanjahanao ny fononao manomboka eto, ary manantena n'Andriamanitra ianao fa tsy olombelona ny mampanantena anao ankehitriny, fa ilay Andriamanitra velona mihitsy miteny hoe ho vonjena amin'ny fahavalo zay mampahory anareo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ahoana ny tsy hampiakatra ny fononao amin'izany? Ahoana ny tsy hampihetsika ny fanantenanao anatinao amin'izany? Andriamanitra mihitsy mametraka an'izany lalàna izany, ary rehefa lalàna ao anaty baiboly tsy azo ravana, tsy azo kosehana, tsy maintsy tandremana avokoa. Zay ilay izy. Fa betsaka koa zao mety hiteny hoe zany fitsofana trompetra zany nentin' Jesosy eny amin'ny hazo fijaliana. Ahoana moa nitondran' Jesosy tompo trompetra eny amin'ny hazo fijaliana? Fa misy olona manao an'izany, ny lalàna ny Mosesy zany, efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana daholo, tsy nitondra trompetra zany ny tompo teny amin'ny hazo fijaliana. Aleo mazava. Fa ny zavatra nentin'ny tompo teny amin'ny hazo fijaliana dia ny fahotantsika, ny fahalototsika, ny aretintsika, ny rofotsika, zay netiny teny amin'ny hazo fijaliana. Dia ny ondry amanosy-dorana miaraka amin'ny voromelala-dorana, rehefa zavatra dorana sy zavatra alatsadra, zay netiny teny amin'ny hazo fijaliana sy ny solon-teny. Farany volazan'ny Hebreo 10, dia ny fanatitra noho ny ota, zay ihany ny foana, zay ihany ny lalàna foana anaty baiboly. Ny ankoatran'izay petraka avokoa, toetra avokoa, tsisy foana na dia iray ary. Fanatitra latsadra, zavatra dorana rehetrarehetra reny, fanatitra noho ny ota, ny dikany hoe fanatitra noho ny ota, dia ohatra hoe mangalatra egalina dia asianao fanatitra mitovy aminy. Samy hafa ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatim-panonerana. Ny fanatim-panonerana fanonerana, manonitra an'ilay fahotanao ianao. Fa ny fanatitra noho ny ota zany hoe nanota ilay olona dia mitondra fanatitra tokombidin'ilay fahotany, tsy misy tokombidy afaka anoarana an'izany hoe fahotana zany. Zay no natonga an'ilay fanatitra noho ny ota foana, satria efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotana natao tamin'izany fotoana izany, ka ny manota ao aorianan'izay dia mahita raraha amin'Andriamanitra zany, izay mitondra fanatim-panonerana mety azo famindrapo. Voalazan'ny baiboly moa zany resaka amin'ny resaka fanatim-panonerana dia ry olona manota tsinany manatitra an'izany, fa tsy hoe fanahininao no manota hoe efa fantatro ity sabaty ity dia tapahako fotsiny tsotra dia hitondra fanatim-panonerana rehefa avy eo. Tsy ara-baiboly zany ry havana malalo amin'ny tompo. Zay ihany ny lalàna foana anatin'ny baiboly, resaka fanatitra dorana sy fanatitra latsadra dia resaka fanatitra nota, zay ihany. Tsisy foana tsony na dia iray ary. Ka raha metraka zany baiboly hoe lalàna mandrakizay hatramin'ny taranaka faramadimy zany fitsofana trompetra zany sy ny fetin'ny fitsofana trompetra, tsy misy afaka manakosoka an'izany ary tsy misy afaka manova an'izany na dia iray azy. Jerevantsika koa raha fetraikan'ny trompetra, nisy mpanjaka anankiray tojina olana, tojina ady. Ohatrany ahoana ny fomba fiasany, anapory fotsika an'izany hoe misy fiatraikany sa tsy misy fiatraikany ny fitsofana trompetra, dia anapory fotsika ihany koa hoe mitovy eny hoe
mitsoka trompetra sy mivavaka satria misy olona rehefa mampianatra pino ampiangonana na mitoroteny de terendrareo fotsiny fitsofana trompetra moa zany de vavaka mila atao maneno be ohatry ny feona trompetra koa zany ny feoan'ny vavakanao aona moa nitovizan'ny vavakanao amin'ny feona trompetra rehefa hoe vavaka de vavaka fitsofana trompetra de fitsofana trompetra por fotsika ara-baiboly zany tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo miaraka mamadika baiboly tsika tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo tsy maninona vakitsika manomboka any amin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tsy efa noroanareo va ny mpisorony Jehovah dia ny taranaka Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafa ianareo ka nazovo mitondra vatotrombola sy ondra fito anokanana ny tenany dia izy no tonga mpisorona amin'ireo tsy Andriamanitra fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray ka tsy mba ahafoy azy izahay ary ny mpisorona zay manao fanompo-pivavahana ho an'i Jehovah dia ny taranaka Arona ary ny Levita koa manao ny rarahana ary mandoro fanatitra dorana sy didikazo manitra ho an'i Jehovah isa-maraina isakariva izy ary ny mofo aseho koa alany eo amin'ny latabatra tsara ary ny jiro koa apretina isakariva ao amin'ny fanaovan-jiro volamena sy ny lela fanaovan-jiro fa izahay mitandrana izay nasain'i Jehovah Andriamanitray ho tandremana fa ianareo kosa nahafoy azy ary indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay ary ny mpisorona sy ny trompetra afaneno ho tsofina mafy amelezana anareo eo aloha jerevantsika jereo tsara ny teny reto taranaka Joda reto eto manko zany ny Israely sy ny Joda ny ady satria nanomboka tamin'ny zanaky Solomona tsona hoe Rehoboama ny zara roa zany ny Israely de ny firenena 10 netiny Jeroboam de ny akoatran'izay Joda sy Benjamina zany matetika miaraka foana netiny taranaka Davida satria Davida nahazo teny fikasana tamin'Andriamanitra hoe tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianana de tsy maintsy misy taranaka Davida foana zany mitondra de ny firenen'ny Joda zany ny tena netiny zany taranaka Davida zany so de gagnareo ahoana zany Israely miady amin'ny Joda zany fa zay ny antony tamin'izany fotoana zany vokatry ny nanotany Solomona teo anatrehan'Andriamanitra izany de eto zany zao baiboly miteny hoe Andriamanitra ho mpitarika anay ary ny mpisorony sy ny trompetra afaneno ho tsofina mafy amelezana anareo zany hoe na ny fijoroan'le mpisorony eo fotsiny ara zany fijoroan'le mpanompon'Andriamanitra eo fotsiny zany de misy hery entina amelezana fahavalo raha mino an'izany ianao tena tanteraka aminao zany zay ny voalazan'ny baiboly eto miaraka amin'izay ny trompetra afaneno entina amelezana zany hoe misy hery miasa ao anatin'le fitsofana an'le trompetra afaka mamely fahavalo tsisa moa zany miasa ao anatin'le fitsofana trompetra fa ilay Jehovah Andriamanitra parlanitra sy ny tany vao maneno ny trompetra tonga de matsiaro izy mitodika izy aloha voalohany indrindra tsarony le olona mitsoka trompetra fahatelo mamonjy amin'ny fahavalony amin'izay izy tonga de idiran'Andriamanitra tsehatra ilay fahavalo zay mampahory ny mpanompony na ireo mpanaradia azy amin'ny fotoana itsofana trompetra io ka eto ny baiboly manazava tsara mihitsy afaka amelezana tsara mihitsy zany ny trompetra ry zanak'Israely eo aza miady amin'ny Jehovah Andriamanitra ny razanareo fa tsy ambinina ianareo andininy fahatelo ambin'ny folo fa nasain'i Jeroboam nanompiryna ny fandehan'ny otrika mba ho tonga aoriny ka dia izy teo alohan'ny Joda ary ny otrika teo ivoany ary noho ny todika Joda ka indreo teo alohany sy teo aorina ny fahavalo dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ary ny mpisorona ny tsoka trompetra dia niobo ny lehilahy amin'ny Israely dia niobo ny lehilahy amin'ny Joda ary raha niobo izy Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloan'ny Abi sy ny Joda ary ny zanak'Israely nandositra ny ala teo anoloan'ny Joda ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tanany ka nahafatesany Abi sy ny vahoaka ny be dehibe izy ary ny ampatrapatra ny fatin'ny Israely dia lehilahy 10 etsy voafantana eo ny jerevantsika aloha eo eto zany zao niady Abi mpanjakan'ny Joda sy Jeroboama mpanjakan'ny Israely ny zavatra nitranga de zao betsaka loatra ny miaramila nentin'ny Jeroboama iady amin'ny Abi mpanjaka
de mifandraona eo aloha zany zareo tanao le mamono lolo moa ny filazantsika anazy miteny aloha Jeroboama ianareo tsy maresy anay jereo ny amaro ny miaramila anay nenareo miaramila vitsikely reo dia aresy anay de avy eo niteny ndray ry Abi mpanjakan'ny Joda zay nanompo an'Andriamanitra vela hoe nenareo aneny mpisorona anareo zay olona mavita manome vola no ampidirinareo mpisorony zany tam'izany fotoana zany mpisorony Andriamanitra tsy izy tsy hoe mpisorony Jehovah mpisorondreo Andriamanitra tsy izy manome vola misimisy zany de vo tokana ho mpisorony fa nenay ozy izy Abi olona no amasin'ny Jehovah taranaki Arona izay no afaka manao ny fisoronana mampihitra ny fanaovanjiro isanandro mandahatra ny mofo aseho eo amin'ny latabatra tsara ary manao ny fisoronana ny asa fisoronana rehetra miaraka amin'ny Levita manao ny rarahana olona voatendra n'Andriamanitra nenay no manao ny asa olona voaositra Andriamanitra nenay no manao ny asa fa tsy olona tsangatsangana etsy seroa fotsiny na hoe olona manamanam-bola na olona manamana-karena zany ny toetra ny olona amin'izao vanim-potoana izao rehefa ny olona ny manamana-karena na mahitahita kely na ohatrany hoe manamana mahitahita kely na manana zavatra atao eo amin'ny fiainana de tonga de atsangana fotsiny tsodro zao mpanompon'Andriamanitra lasa mpitoroteny tampoka zany nefany olona tsy fantatra hoe avy aiza tsy Andriamanitra ny nanositra azy zay zany nananarany Abian'ny Jeroboama mpanjakan'ny Israely de niteneny hoe aza miady amin'ny Andriamanitra aza miady amin'ny Jehovah ry Israely fa tsy ambinonareo fa zay ozy izy manana mpisorona sy ny trompetra avy faneno amelezana anareo zay zany ny zavatra nitranga de rehefa raikitra am'izay ary le ady napiasa fomba fiady zany Jeroboama mpanjakan'ny Israely zany hoe misy an'le otrika ny dikan'le otrika reny le miafokafona any ambadika any de ny miaramila sasany zany tonga de mifanatrika amin'ny fahavalo fanatrika amin'ny taranaky Joda zany miaramila ny Joda zay nitariany Abi de nampianariny Jeroboama zany reto miaramila reto hoe rehefa tafahoana amin'ireo miaramila ny Abi reo nareo de somary manimpirana zany hoe somary miazakazaka rehefa hiady mako miaramila de iazakazaka ifandona zany le izy de ny fomba fiady hoe le otrika ary amin'ny sisiny somary manimpirana makany amin'ny sisiny de naty amin'ny ankilany koa manimpirana makany amin'ny sisiny de tafiditra eo ampovoany reo miaramila vitsikely reo de rotofatsika indray mandeha de maty reo zany zay zany ny fomba fiadin'ny Jeroboama ary naomby tokoa le fomba fiadin'ny Jeroboama izay tsy nanompo an Jehovah teto fa nanompo Andriamanitra tsy izy na lefany le fomba fiady tafalatsika teo ampovoany ny miaramilan'ny Joda teny zavatra nitranga ao ny voalazan'ny baiboly ary no nitodika Joda hony ka indro teo alohany sy teo orina ny fahavalo dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra tanao tsara zany rehefa tafalatsika teo ampovoan'ny fahavalo reto miaramila ny Joda zay nitariany Abi mpanjaka ireto de ny zavatra nataony rehefa nitodika izy ho ny voalazan'ny baiboly hita ny fahavalony na mididina azy zany hoe resy zany zareo raha ny tena tokony izy tafalatsaka eo ampovoany izy zareo rehefa vitsy raha oharina amin'ny miaramila ny Jeroboama de ny fomba netiny zareo niady nisy tomana an'le fandresena avy any ambany fitarainana teo anatrehan'Andriamanitra aloha iny zany fitarainana iny iny le vavaka iny ohatratsika le miantsoantso ao am-piangonana hoe rehefa mivavaka de miantsoantso tena miantsoantso mitady an'Andriamanitra iny le vavaka iny afa mihitsy ny fiasan'iny vavaka iny fa tsy fitarainana ihany nefa nataon'ny miaramila ny Joda fanampiny fitsofana trompetra fitarainana sy fitsofana trompetra vao naneny ny trompetra ry havana malala ao amin'ny tompo miaraka amin'izay zavatra tsy maintsy miaraka amin'ny trompetra feona trompetra foana zany fiobiana miaraka ny ioby avokoa ny lehilahy amin'ny Joda rehetra ohatrany hoe raha mijery makamaka sary an-tsainany zany zavatra nitranga zany ohatrany hoe taitra angamba ny miaramilan'ny Jeroboama hoe nioraka tampoka ny Israely tsy fantatra hoe nioraka vokatry ny tahotra ve sa hoe orakoraka ahoana fa zareo tsy nafantatra an'izany fa ny orakoraka nataon'ny miaramilan'ny Joda teto orakoraka fiobiana ny Jehovah aperahana amin'ilay fitsofana trompetra ary ny baiboly dia manazava tsara ny 15:10 dia nioby ny lehilahy amin'ny Joda ary raha nioby izy Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloany Abi sy ny Joda tanao zany ny feona trompetra miaraka mivavaka miaraka amina fiobiana ohatratsika rehefa le maneno ny trompetra dia miara-miorakoraka daholo tsika rehetra iny le atao hoe fiobiana iny dia iny trompetra vavaka miaraka amina fiobiana orakoraka iny manetsika an'Andriamanitra mampitodika an'Andriamanitra atsiaro atsika ary amonjy amin'ny fahavalo zay mampahory misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao ny fitsofana trompetra
afa mihitsy ny vavaka, afa mihitsy ny fifadikanana, afa mihitsy ny alimavaka, afaka atao daholo zany rehetrarehetra zany, fa afa mihitsy ny fiasany zany hoe fitsofana trompetra arahana fiobiana. Raha jerevantsika zao josoa anjomara indray ny endrareo no nitsofina, fa ny anjomara sy ny trompetra mitovy ihany ny fampiasana azy. Raha ohatra ka tsy manana trompetra le olona dia afaka mampiasa anjomara, raha manana trompetra izy dia afaka mampiasa trompetra. Ny josoa so anjomara no nampiasainy zay mitovy ihany ny fampiasana ny anjomara sy ny trompetra. Dia rehefa tonga ny andro fafito niodina impito tamin'ny tanànan'ny Jeriko izy dia nitsofina fampitony amin'izay ary tamin'ny fiodonana fampito nitsoka ny trompetra dia niaraka nanakora ny olona, ny oby, ny orakoraka vao nandeha ny feona trompetra sy le orakoraka nirodana niaraka tamin'izay ny mandany Jeriko. Ohatr'izany ny fiatraikan'izany hoe fitsofana trompetra zany ry havana malala ao amin'ny tompo, mandrodana manda. Ka na inona zany endrika manda eo amin'ny fiainanao, matsapy ianao hoe voagejana mandana olana be mihitsy, mandana tsifisina, mandana aretina, mandana fanenjehana sy ny fanilikiliana, mandana ady ara-panahy tsy hitanao mihitsy zay iainana. Ao anatin' zany andro fitsofana trompetra izany dia hoy aminao mirodana ny manda. Na ahoana zay rehetra tonga amin'io fotoana io anatanteraka zany fety ny fitsofana trompetra zany, ary io manatanteraka ny amin'ny fepetra ilaina rehetra dia milaza aminao tsy maintsy irodana ny manda ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao, ary tsy maintsy ho velesin'Andriamanitra sy ho vonjen'Andriamanitra amin'ny tanany fahavalo ianao ry havana, tsy maintsy avotan'Andriamanitra ary fahavalonao ho velesin'Andriamanitra mafy mihitsy. Tsy maintsy ampian'Andriamanitra ianao amin'io fotoana io. Zany no mahatonga na manentana antsika rehetra, na pasteur ianao maheno ahy, na mpiandraikitra hoana ianao maheno ahy, na fiangonana vezy ianao maheno ahy, rehefa tsy misy fitsofana trompetra ao anatin'izany fiangonana zany, tongava ianao ny sabotsy ho avy zao. Mety hoe mivavaka sabata ihany koa ianareo fa tsy hitsoka trompetra ny alehanao any. Fotoana fitsofana trompetra ny sabata ho avy zao, ara-baiboly, fotoana antsika amin'Andriamanitra. Andeha hivavaka any ianao hitady fanafana ihany ny alehanao any. Tsalonao hoe tonga dia amin'ity fotoana ara-baky teny be ty, Andriamanitra mihitsy no miteny hoe vonjeko amin'ny fahavalo zay mampahory ianareo. Tsalonao tsy mandany andro any. Tena resaka mahitsy zany. Rehefa mivavaka tsika famonjena, fiovana, hita maso ny tadiavana. Famonjena fanahy ny tadiavana fa tsy hoe sarisary. Na hoe kazangy Apostoly olona mpiandraikitra ny mamenatra be raha ohatra ka tsy tonga any amin'ny fotoana io fa manjary hitan'ny pasteur dia lazainy fa miverin-dalana. Tsy izany le izy. Famonjena fanahy ny antony ivavahanao ary andraisanao fanafahana sy fiovana. Tongava ianao amin'ny fotoana mahafinaritra be io. Toy any ary tsika ijery zavatra nitrangana anankiray ihany koa tsika any amin'ny tantara faharoa toko fahadimy. Tantara faharoa toko fahadimy manomboka ny andininy fa 1:10. Tao anatin'ny fanokanana tempolo indray ty hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany fanokanana tempolo zany Tantara faharoa toko fahadimy ny andininy fa 1:10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy maninona vakiko manomboka ny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa mitao ataopony Davida raiko ny anao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Nefa o Jehovah tamin'ny Davida raiko, satria tao amponao ny fikasana anao trano ho an'ny anarako, dia tsara izany fikasanao izany. Kanefa tsy ianao no anao ny trano, fa ny zanakao izay aterakao, izy no anao trano ho an'ny anarako. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nampilazainy, koa nitsangana andimby an'i Davida raiko aho, ary mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny Israely tahaka ny efa nolazain'i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho, ary napetrako tao ny fiara izay itoeran'ny faneken'i Jehovah ilay nataony tamin'ny zanak'Israely. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny altaran'i Jehovah teo anelanelan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka nametraka ny tanany, namelatra ny tanany dia ny Israely rehetra, fa efa nanao fitaingenana varahana izy, ary napetrany teo afovoan'ny kianja io 5 akio ny lavany ary 5 akio ny sakany, ary 3 akio ny ahaviny. Dia nitsangana teo amin'io izy ka nandoalika teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary namelatra ny tanany manandrifo ny lanitra, ka nanao hoe ry Jehovah Andriamanitry ny Israely eo, tsy misy andriamanitra tahaka anao, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindraponao ho amin'ny mpanomponao izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fony rehetra. Sady efa nahatanteraka tamin'ny Davida raiko mpanomponao ilay nolazainao taminy, fa nolazain'ny vavanao zany, dia
no tanterahan'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao koa tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehovah Andriamanitry ny Israely eo ilainy nolazainao taminy hoe tsy ho diso zanakalahy eto anatria ekenao ipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny Israely raha ny zanako mitandrina ny alehany ka makatony ny lalako tahaka ny nandiananao teo anatria koa ankehitriny ry Jehovah Andriamanitry ny Israely mifona aminao aoka hotoany ny teninao izay nolazainao tamin'ny Davida mpanomponao. Andriamanitra va dia onona amin'ny olona etỳ tany tokoa ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra azy tsy omby anao koa maika va ity trano nataoko ity koa atreo ny fivavaka sy ny fifonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra mba hoenonao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao mba iratan'ny masonao andro amanalina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe ao no asiko ny anarako ienonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity ary eno ny feon'ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy dia mihaino any an-danitra fonenanao ianao mihaino ka mamelahy eloka raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga ianina eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy dia mihaino any an-danitra ianao ka manaova ary mitsarany mpanomponao amaly ny ratsy fanahy ka ampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany ary anamarina ny marina kosa ka anome azy araka ny fahamarinana. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao no nanontany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona eto anatrehanao amin'ity trano ity izy dia mihaino any an-danitra ianao ka mamelany fahotan'ny Israely olonao ary apodio amin'ny tany nomenao azy ny razana izy. Somary dingantsika kely am'izay mazava tsara mihitsy ilay izy eo amin'ny andininy eo amin'ny toko fafito manomboka ny andininy voalohany somary lavalava ilay izy teo dia dingantsika kely eo amin'ny toko fafito ny andininy voalohany ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsatra ka feno ny voninahitra Jehovah ny trano ary ny mpisorona tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah satria feno ny voninahitra Jehovah ny trano. Somary miverina kely tsika eo amin'ny andininy ka aloha misy fitsofana trompetra eto eo amin'ny andininy fahenina amin'ny telopolo amin'ny toko fahenina averitsika kely fa tsy mazava tsara amin'ny anaran'i Jesosy raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalo ka dia entin'ny mpamabo ho babo any amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky izy ary mahatsiaro any amin'ny tany nitondrana azy ho babo izy ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo ary manao hoe efa nanota izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy ka dia miverina aminao amin'ny fona rehetra sy ny fananany rehetra izy ao amin'ny tany nitondrana azy ho babo ary mivavaka manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tananany ary izay nofidinao ary ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao dia enoy any an-danitra fonenanao ny fivavahany sy ny fifonany ka homerariny izy ary mamelany ny olonao izay efa nanota taminao. Andininy 5 ankehitriny ry Andriamanitra mifona aminao aoka ahiratra ny masonao ary aoka ny sofinao ienony vavaka atao amin'ity fitoerana ity koa ankehitriny mitsangana ry Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fitsaranao dia ianao sy ny fiaran'ny herinao aoka ny mpisorona hitafy famonjeny Jehovah Andriamanitra io ary aoka ny olonao masina hitafy ifaly amin'ny soa ary ry Jehovah Andriamanitra io aza lavinao ny voaositrao tsarovo ny famondraponao nampanantenanao an'i Davida mpanomponao ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany dia nisy afony latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsatra ka feno ny voninahitra Jehovah ny trano ary ny mpisorona tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah satria feno ny voninahitra Jehovah ary no nitany zanak'Israely rehetra ny latsahany afo sy ny voninahitra Jehovah teo amin'ny altara dia niankohoka tamin'ny lampo vato izy ka nivavaka sy ny diran'i Jehovah fa tsara izy mandrakizay ny famondrapony. Eo ny jerevantsika eto
tamin'io fotoanany fanokanana ny tempoly io zany dia ny zavatra nitranga teto rehefa tonga ny vavaka nataon'ny Solomona zany rehefa vita ny tempoly sy ny altara dia nanamasina an'ilay tempoly izy. Efa niomana teo avokoa tamin'io fotoana io ny mpisorona niaraka tamin'ny trompetra. Dia rehefa nivavaka i Solomona araka an'ireny vakitsika rehetrarehetra teo dia notsofina zany ilay trompetra an'Andriamanitra. Rehefa naneno ny trompetra avy faneno ny voalazan'ny baiboly dia nisy afo avy tany an-danitra ny latsaka nandevina n'ilay fanatitra niaraka tamin'izay rakotry ny voninahitr'Andriamanitra avokoa zany ny toerana zay nivavahan'ny Solomona ny tempoly ray manontolo tsy nahajanona tao mihitsy ary mpisorona tamin'izany fotoana zany vokatra izay zavatra nitranga tao amin'ny tempoly izay zany rehefa tonga ny voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe raha diniantsika tsara zany le fitsofana trompetra manetsika an'Andriamanitra, misy fihetsehan'Andriamanitra foana zany rehefa maneno io trompetra io amin'ny fotoana voatendry. Raha ny amin'ny testamenta taloha zany izy dia misy famonjena mihetsika Andriamanitra. Dia raha jerevantsika indray ety amin'ny testamenta vaovao dia rehefa maneno ny trompetra dia na ny tombo zay no tonga eny amin'ny raha an-lanitra, na rehefa maneno ny trompetra dia misy loza mitranga zay ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy ao misy ny hoe trompetra voalohany, trompetra faharoa ka hatrany amin'ny trompetra fahafito, loza daholo no mitranga ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Rehefa maneno ilay trompetra dia misy hetsika Andriamanitra. Donc jerevantsika kely indray amin'ny apokalipsy toko fahasivy, apokalipsy toko fahasivy manomboka ny andininy voalohany, apokalipsy toko fahasivy manomboka ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny soroambany dia milaza hoe ny nitsofana ny trompetra fahadimy sy ny nahatongavan'ny loza voalohany, andininy voalohany, ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kitana anankiray avy any an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidin'ny lavaka tsy hitanono, ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisetroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny laforo lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka no nisetroka avy tao amin'ny lavaka. Ny tiana resahana ao anatin'izany dia zao, amin'ny fotoana maneno ilay trompetra dia misetsika Andriamanitra foana, misetsika Andriamanitra foana. Zany hoe zavatra mety hitranga zany rehefa maneno ohatr'izao ny trompetra dia mety hisy loza iseho ihany koa, mety hisy loza hitranga ihany koa rehefa maneno ny trompetra. Zay zany ny mahatsara ny hoe ho antsika rehetra zay mpiaino an'ity onjam-peo ty mety mbola tsy nanao dingina teny am-piangonana mihitsy ianao hatramin'izay, mety mbola tsy nandeha nivavaka mihitsy ianao hatramin'izay fa mpiaino fotsiny, aneno ny trompetra amin'ny fotoana io hetsika ary Andriamanitra dia ho tsaroan'Andriamanitra daholo zany tsika ireo olona nantanteraka ny fahamarinana rehetrarehetra. Dia ny olona rehetra zay tsy manantanteraka kosa zany hoe fa maninona raha reto olona reto manantanteraka nefa firenena anankiray ihany io dia ireo fotsiny manantanteraka, dia ny olona rehetra tsy manantanteraka zany manao ahoana? Hisy loza mitranga ihany koa satria misy fihetsehan'Andriamanitra foana ny fitsofana trompetra. Akoatra ny vavaka, fifadikanana, ny alim-bavaka sy ny dingana ara-panahy rehetra ataontsika dia manana ny fiasany manokana ny ny fitsofana trompetra, manana fiasa manokana. Misy herin'Andriamanitra miasa tsy takatry ny saina mihitsy ao anatin'izany hoe fitsofana trompetra izany. Anjarantsika rehetra sisa ny mandray fanapahan-kevitra. Raha misalasala ianao, efa mazava zay ny fampianarana, manapaha ianao hevitra fa fahamarinana tsy maintsy tandrimana zany fetin'ny fitsofana trompetra izany. Dia aza mianahana itsonina hoe ahoana zany andeha ve za sa tsy andeha amin'ny tonga dia mandraisa fanapahan-kevitra, manatanterany fahamarinana dia ho velona ianao ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha ny amin'ny Mateo toko 420 ihany koa zao misy hoe maneno ny trompetra dia angonina ny olo-marina, angonina ny olo-marina rehefa maneno le trompetra, misy fanangonana olona. Tanao tsara zany, rehefa maneno ny trompetra misy hetsika Andriamanitra foana ao anatin'ny fitsofana trompetra. Anjarantsika rehetra ny manomana zany. Amarana koa azy afatra ho antsika rehetra raha vita batisy ianao maheno na mpiandraikitra na olom-bohositra, manao ahoana ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao fa atsiaro atsika Andriamanitra, hitodika izy amin'ny fotoana io ary atsiaro atsika. Inona ny mety ho tsaroan'Andriamanitra aminao? Nanao ahoana ianao tamin'ny voalohany fa nanomboka nanao batisa, manao ahoana ianao ankehitriny? Araka n'Andriamanitra ve ny toe-panahinao sa tsy? Tafatoetra tsara, tafaray amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana tsara ve ianao amin'izao sa tsy? Zay zany ny fanontaniana mipetraka. Nandroso ianao sa memembotra? Zay ny fanontaniana mipetraka. Ampahirezina kosa nefitsika hoe raha navita be
tenenao ary tena naninao zay ny ainao tsy ho zavatra mihitsy na natotona ny herinao tamin'ny asan'Andriamanitra, mampahiry anao fa ho tsaroan'Andriamanitra zany amin'ny fotoana. Ho tsaroan'Andriamanitra zany ary Andriamanitra mihitsy no anatsikafona ny soa nataonao amin'ny alalan'ny valim-bavaka hita maso miarihary iainanao amin'ny fiainanao andavanandro. Ho atsika mbola pino vaovao na hoe mbola tsy vita batisa, mbola tsy niazakazaka mihitsy tamin'ny asan'Andriamanitra, amin'ity herinandro ity dia fahatomboy ny fiazakazahana. Miazakaza mitadiavan'Andriamanitra aingakaingana mihitsy mba hahafahan'Andriamanitra hatsiaro anao aingana amin'ny fotoana hoe ty olona vaovao, mba hametraka tantara eo anatrehan'Andriamanitra. Zany nge ny mahatsara ny olona mavita be amin'ny fanompona ry havany, reny tsaroan'Andriamanitra rehefa tonga ny fetin'ny fitsofana trompetra tahaka izao. Raha misy amintsika kosa nefa zany ao anatina fahotana mihitsy tsika kehitriny, lavo tanteraka mihitsy, manana fotoana ianao amin'ity herinandro ity anamboaranao ny ara-panahinao sy ifandraisanao amin'Andriamanitra, ivereninao amin'Andriamanitra indray, mba tsy ho tsaroan'Andriamanitra ao anatin'ny fahotana ianao hoe isy aloha tena vita be tamin'ny 2000 ohatra 2018 na 2019 fa androany amin'ity 2022 ity kosa izy to ao anaty fahotana, inona ny zavatra mitranga. Nefa ny Baiboly any amin'ny bokin'ny Ezekiela mampianatra tsara hoe raha ny olo-marina anankiray no nanota dia tsy ho tsaroana intsony ny fahamarinany, fa izy ao anatin'ilay fahotana no ho tsaroana zany amin'iny fotoana iny zany no hita. Raha ny mpanota anankiray no niala tamin'ny fahotana dia tsy ho tsaroana intsony ny fahotana fa le toerana misy azy. Zany hoe Andriamanitra tsy hoe tsy mahatsiaro ny lasa izy fa mitahiry ny lasa izy, fa ny ankehitriny ny tena jerevana. Tsaroan'Andriamanitra ny lasanao fa ny ankehitriny ny tena jerevana. Zay dia tadio. Zany hoe ny lasa zany reny zany tsy azo tsinitsinyavina hoe za taloha nanao an'izao dia za amin'izao efa mibebaka dia izay, dia na tsy miazakazaka intsony raha dia efa tsy maninona. Fa reny zany antsirana foana ny lasa ratsy taloha, ioarana ary miezaka manao zavatra goavana ianao anotofana ny reny zavatra ratsy taloha reny, mba tsy ho hitan'Andriamanitra hoe rehefa matsiaro drozany Andriamanitra dia teto izy dia tena tafalatsaka tao anatina fahotana, tena niala tamiko. Ankehitriny izy rena me miakatra me misandratra, zany hoe raha tanina intsy be zany izy tamin'ny voaloha dia nanomboka lasa nisy dongo-tany kely, lasa niakatra lasa ohatrany mba avoana kely, lasa tena tendrombohatra be manaka-danitra mihitsy, lasa avo be, dia tsy maintsy le avo be no hitan'Andriamanitra voalohany rehefa mijery izy. Le fisondrotanao, fiakarany ara-pananao sy le fahamarinanao, iny jeren'Andriamanitra voalohany. Fa tsy hoe avy tendrombohatra avo be dia ninidina ny lasa tany-lemaka be mihitsy ny farany raha be ny amin'izany. Zay ny antony fotoanantsika ny amin'ny alarobio avy zao zany manana fotoam-bavaka tsy ny alarobio avy zao fibebahana fanomanana ny fitsofana trompetra, fanakosehana ireo karazana fahotana lasa rehetra hatramin'izay mba tsy ho tsaroan'Andriamanitra ny fahotana vitatsika. Ka eto zany dia manasa tsika rehetra ampitiavana ary ampanajana mihitsy na izy ianao na izy, na avy any amin'ny fiangonana hafa, na mpiandraikitra atao amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka, na olom-boahositra na iza na izy. Tsy hoe kory zany hoe ifampitazana hoe zany hoe rehetra zany olona misy fahotana miafina daholo fa andeha anakosika ny fahotana matotongety. Tsy izay, fa zay matsapa tena hoe mila famonjena izy amin'ny trompetra io ary te ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe vokatra tsara no azo amin'ny trompetra. Tonga izy amin'ny alarobia manomana ny ara-panahiny ibebaka tsika ary asitsika fifadikanina mihitsy. Zany hoe manomboka alarobia maraina ianao zany manomboka tsy mihinan-kanina, na hoe manomboka alarobia alina ianao manomboka tsy misakafo dia mitoy ny alarobia atoandro dia alarobia miletika masoandro zany tapitra ny fifadikanina ibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra zany ry havana malala ao amin'ny tompo. Asaiko ampitiavana ianao ndo eraka hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, ndo tsy isy anamary tena hoe za kosa avy olona zao ny toerana misy anah dia andeha iseoseo any olomba vao mimendrika an'izany fitombavaka alarobia zany. Tsy ry havana malala, tsaro fa misy famangin'Andriamanitra ny fitombavaka isaky ny alarobia reny. Ka eto dia manasa anao ampitiavana ndo eraka hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, na mpiandraikitra ohatry ny ahoana ianao na olombaozitra ohatry ny ahoana ianao, iaraka hanetry tena avokoa tsika rehetra anomana ny ara-panahintsika ny olombaovao rehetra. Raha vao zao ianao vao hitandrina an'izany hoe fitsofana trompetra zany, tena ataovy zay atongavanao ny alarobia ibebaka eo anatrehan'Andriamanitra anomana an'izany fetiny fitsofana trompetra izany. Manomboka amin'ny 2 oratolakandro ny fitombavaka eny amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka Manaritso Isotry izany. Zay no afatra nambarako teto ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra dia aveo tsika hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana. Raha io misotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompony amin'izany fampianarana zany. Mino tompo fa nazava tamin'ny mpiaino any anatin'ny tokantrano any ny fetin'ny
fitsofana trompetra sy ny fiatraikany ny antony tsofana azy dia mananteny izahay tompo fa miasa ianao ary aneo ny voninahitra ao aminay tsiraray avy ianao tompo ingany ny teny tsy hiverina foana aminao fa dia ho tanteraka ny sitraponao ary ho ambinina aminay tsiraray avy zany afatra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta misaotra tompo amen. Mihaino amin'ny fiainam-baovao, mihaino amin'ny fiainam-baovao. Fandaharana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana itarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.